Falindray mahitatsika rehetra amin'ity androanio ity manona fedanan'ny tompo amintsika rehetra zay tonga eto androany fa ilainy koa miaraba zay rehetra manaraka mivantana na ihany koa amin'ny andro hafa an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tambazotra. Sotra ny tompontsika afaka indray ifampizara amin'ity androanio ity, ifampandroso, ifampitatana trano amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mino fa iresaka aminao reny tompo androany. Amen. Maly resaka tamina rahalahy anankiray afa nivelany afa ny andafy tena ela be 5-7 minitra zay mifampiresaka teo ny amosofoko somary sensible zay dia efa ataoko ohatr'izao sisa miaino an'le telefona fa ny azy tena tsy akijanona mihitsy fijorona vavolombelona ny amin'ny firesahan'ny tompo amin'ny amin'ny fitantanan'ny tompo azy tsy le fitantanana fitahinany resako aminao fa tena le fatakaranao amin'Andriamanitra mihitsy hoe tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny intervention ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay tantarainy miresaka eo le rahalahy dia matsiaro koa ao anatin'le izy hoe Andriamanitra re tena manana fomba firesaka sy fomba fampepitana zavatra amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Misy olona hipetrahany dia le olona hipetrahany io tena manome azy à disposition le trano ty ny trano hipetrao tsisy olan'izany atao aminay na misy zavatra simba ary ato objet reo rehetrarehetra reo ozy izy le olona zany trano io tsy ahopoko zany io namirodana ary tsisy olana ny anatiko any tena miaino an'le fijona vavolombelo le tompotrano amerikana zany fa tsy hoe miresaka manaraka ny afatritsika toy izao fa tena gaga mihitsy hoe ty Andriamanitra ty reka manana fomba firesaka manana fomba fiasa mihitsy hoe ahoana no atsapan'ny olona izay any amin'ny continent any amin'ny firenena occidentaux ny olona voizina be ny resaka materiel sy ny namany rehetrarehetra fa tena hoe tsy anepon'le olona mihitsy ny resaka trano zany tsisy olana zany tsisy olana tovy zay tianao na hijanona to embolana ary ianao tsy olana izy miantoka sakafon'le rahalahy mandehandeha ny atokotany aho izy izy le rahalahy dia matsiaro le tenin'Andriamanitra manome sakafo vorona zany jere vovory manidana tsy miasa rena jinja sisa rehetra fa manome dia gaga izy dia zao tokoa zany le hoe mihinana fotsiny vory manidina eo ampanomezana eo aho izy izy vangin'ny tompo ao anatin'le izy hoe ianao koa ary mihinana fotsiny ko ay tokoa moa ay zaka hoe men'le olona sakafo fotsiny mihina fotsiny memem-poana dia za ozy izy petraka ao amin'le olona dia miantso daholo ty olona rehetrarehetra ty amin'ny manaraka indray ty aminay indray mipetraka eritreretinao le izy hoe tsy azony atidohan'olombelona eritreretiny zany hoe tsika ty amin'ny 12 raha vao tongatonga amin'ny 12 ny olona efa malimalina ampiakarina ny andavarangana vilany mba tsy hoeny ny fofony fa le situation misy an'le rahalahy olona firy miantso aho izy izy hoe mifindra ndray aty aminay fa aza mijanona ny foana fa mba aty indray mipetraka dia tamin'ny taona tsy fantatro tamin'ny confinement tsika telo mirahalahy nanao émission tany an-trano dia nisy Toriteny ohatran'izay hoe nidikany hoe mahazo trano avy zato eny mahazo rahalahy avy zato eny zay mandray atsika zay foana ny averin'le rahalahiko tatitiko foana le Toriteninao tovo izy zay mompinamana dia miantso direct amin'ny anarany tatitiko foana le Toriteninao hoe mahazo rahalahy avy zato eny fa tena miaina n'le izy aza fotoana iainantsika zao hoe tady daholo le olona rehetrarehetra hipetraka any aminy dia za zany te hizara amintsika amin'ity androanio ity hoe eno ny tompo eno izy fa miresaka aminao izy androany tsy paster tovo no miresaka aminao androany tsy mahalala zay fiainanao any ary aza mieritreritra mihitsy hoe za mihitsy zany tenininy zany za zany sibleny zany le tsy fantatro zany tsy haiko zany fa le misible anao Jesosy Kristy ary sibla zay ampiasainy anao dia ny fomba filazany azy dia zao tamitady fisotoman'olona ny taritako azy ozy izy dia tamin'ny mahazaka ny fitiavako tamitady fisotoman'olona Jesosy zany na mitifitra amin'ny flesy ary ozy izy ianao hoe tena za mihitsy zany vizeny zany dia oka ilaza aminao androany te ilaza aminao amin'ity androanio ity fa flesy mpitiavana zanatsipika mpitiavan'Andriamanitra no hitifirany anao androany sy taritany anao ary tsy taritiny amin'ny kapoko ianao tsy ampitahory fekibo ianao nakapa veryniongityetondimaheta mihitsy ny za tena mamlasy zay fa tena mahazaka ny fitiavako ny taritako anao izy izy amen lazao kely le namanao aloha akaikinao tianao loatra ny tompo hoe
Sokafo ny sofinao fa iresaka aminao izy androany hoe amen. Androany tsika iresaka zavatra izay mety tsy mahavantana atsika no andray azy. Mety misy fahazarana foana ary any ambavatsika eny manao an'lizya fa tena iresaka aminao ny atao hoe fiainana miaraka amin'ny Kristia izay tsy mifanaraka intsony. Za moa zany isaky mitoriteny dia miezaka foana mizara aminareo arak'izay nomezan'ny tompo ako ny différence testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, mifanekena taloha tao amin'ny Israely sy mifanekena vaovao amin'ny Kristy Jesosy. Ataontsika iresaka ny Jaona toko voalohany aloha androany anomboantsika azy. Jaona toko voalohany andiny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo toy izao ny teny misaotra masina vakiko aminaran'i Jesosy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana an'izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy ihany koa izy. Fa ny azy tsy nandray azy. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny raha, tsy nateraky ny sitrapony nofo, tsy nateraky ny olona, tsy nateraky ny sitrapony olona ihany koa, fa nateraky Andriamanitra. Amen. Io teny io no ifampizarantsika iandohan'ny resaka amin'ity andro anio ity. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara eto hoe tonga teo amin'ny azy izy izy tao ny tena mazava aloha Jesosy zany io. Zay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao Jesosy. Ary Jesosy no nanaovana an'izao tontolo izao. Tsy le Jesosy ny nofo zany no resako eto fa lay teny. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tao amin'ny azy izy. Tonga tao amin'ny Israely. Jesosy Kristy. Fa saingy ny azy tsy nandray azy. Saingy ny Israely tsy nandray azy. Fa zay rehetra nandray an'ilay zanak'Andriamanitra kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ihany koa. Dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny raha na sitrapony nofo na sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra. Androantsika iresaka sujet anankiray izay toy izao ny lohateny sy ny lohahevitra le izy fa mizarantsika androany. Mankatò sa miaina. Mankatò obéir sa miaina vivre. Nanao fandiniana kely mikasika ny zay teny atao hoe mankatò zay na obéir na obéi na obéissance na tsy fantatro zay rehetrarehetra manodidina. Dia rehefa nataoko ny fandiniana kely zay tsy naharitra ela be fa tonga dia fitaovana moa tsika efa mba nahazo mba hahafahana mivelatra amin'izany. Dia rehefa nijerena le izy dia ny teny hoe mankatò na ny teny hoe obéir dia aty amin'ny testamenta taloha no tena misy azy. Fa ny testamenta vaovao dia isaina amin'ny ratsan-tanana. Rehefa nijery an'le izy ako dia any amin'ny bokin'ny Jakoba ihany vao misy an'le izy. Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ngamba misy an'izay hoe ako mpakatò ny teny ianareo fa tsy mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny teny ianareo. Fa ny fototra iorenana ny fanekena vaovao rehetrarehetra dia tsy mandeha amin'ny resaka fankatoavana. Hafahafa ny zavatra izay ifampizarako aminao satria ny zavatra mahazatra antsika dia izao ankatoavy, ankatoavy, ankatoavy. Aoka mankatò an'ity, ankatoavy izao, ity ny voasoratra, ankatoavy ity, ity koa voalaza, ankatoavy ity, ity koa voalaza, ankatoavy ity. Dia izay no mampatonga antsika iorina sy hiainga mihitsy aloha amin'ny fototry ny resaka. Hoe ahoana ny fandehany ty atao hoe fiarahana amin'Andriamanitra any amin'ny fanekena taloha sy any amin'ny fanekena vaovao. Tany amin'ny fanekena taloha dia zay nampatonga antsika nizara sy namaky ny Jaona toko voalohany andiny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo teo. Dia misy ilay ataon'ny tenin'Andriamanitra teo hoe ireo izay nateraky ny raha sitrapony nofo ny sitrapony olona. Zay natao hoe olon'ny fanekena taloha. Ny olon'ny fanekena taloha dia olombelona ordinaire. Fofinaina misy vatana sy aina.
ao anatiny. Ireo olona ireo le ambaran'ny teny teo zany nateraky ny ra sitrapony nofo ary sitrapony olona. Ireo olona ireo dia nasaina nankatò. Natao hoe fankatoavana de zao ty misy baiko de arao zay fotsiny an'le izy. Ny Israely rehefa nandeha tao amin'ny tany efitra dia nasain'Andriamanitra amin'izay nasain' Jehovahandriamanitra nakany amin'ny tendrombohitra Sinay. Rehefa teo amin'ny tendrombohitra Sinay zareo teo amin'ny fotony teo fa tsy mahazo kitihana ny tendrombohitra Sinay dia navoaka ny didy amandalana, navoaka ny fitsipika maro isan-karazany izay natao itezana ny Israely. Ary ireo fitsipika ireo dia zay natao hoe ankatoavana. Raha tsorona zany raha lasaina bavy no fankatoavana dia famatotra amin'ny didy sy ny lalàna. Mankatò didy, mankatò lalàna. Zay natao hoe mankatò. Ary ny mankatò dia zavatra tsy naturel. Tsy inona tsara ny fankatoavana? Natao hoe fankatoavana dia zavatra ohatran'izao, zavatra tsy mifanaraka amin'ny zavatra zay mety amiko fa ataoko fotsiny le izy. Tonga dia ohatra nomeko anao raha ohatra ka misy soratra eto hoe inona moa le ohatra fandraitsika iny, tsy azonaovana maloto eto, dia natao hoe mankatò an'le izy. Tena te hitifitra mihitsy aho zany fa noho ny amin'ity teny ity dia ankatoaviko ty teny ity. Azonareo le izy. Fa raha misy olona mandalo eo ka tsy te hanao iny tsy te hanao iny, mankatò ve izy? Tsy mankatò izy. Raha asitsika soratra eto zao hoe ajao ny fahadiovana ho an'le olona izay mpandoto, dia inona ny ataony? Mankatò izy. Satria tsy naturel amin'ilay fahadiovana. Azonareo ve le izy? Ka noho ny amin'ilay soratra dia ozy izy hoe na dia tsy naturel amiko ary le fahadiovana noho ny amin'ity soratra ity, dia alao fa ankatò an'ity soratra tia. Dia tsy andoto an'ity toerana ity. Fa raha olona tia madio, raha olona zatra madio, mety tsy hitany akory ary le soratra. Satria tsy mahakasika azy zany zavatra zany. Raha apetraka ny didy amandalana ohatra amin'ny toeram-piasana anankiray, tsy maintsy miditra amin'ny valo. Iza ny concerné? Le olona miditra amin'ny fito sasany sa le olona amin'ny valo sy fefany vao tonga isan'andro? Le olona amin'ny valo sy fefany no concerné. Fa le olona miditra amin'ny fito sasany mahita lizy izy, nanidirako. Zaho olona amin'ny fito sasany dia efa tonga. Fahafatara indrindra latsaka fefany dia tonga. Tsisy fiatraikany amin'ny fiainany, tsy misy baiko azy, tsy miantefa aminy le resaka. Azonao ve le izy? Tsy miantefa aminy le resaka. Satria manino? Tsy natao azy le resaka. Satria izy eo ambony io resaka io. Zay moka le atsika. Izy eo ambony io resaka io. Izy eo ambony io fanambarana io. Fa tsy eo ambany ny fanambarana. Zay ny atao hoe tsy ambany ny lalàna. Tsy ambany ny lalàna fa ambany ny fahasoavana. Fomba fitenitsika matetika ny fankatoavana, fa ny fankatoavana dia zavatra tsy naturel. Tsy naturel amin'ny zanak'Israely ireo zavatra nomena azy rehetrarehetra. Naturel amin'ny olombelona dia tsy misy fitsara mihitsy fa dia miasa. Mitady vola, zay foana. Dia napetraka Andriamanitra amin'izay ny lalàna tao amin'ny bokin'ny manomboka Exodosy mandra tonga ny bokin'ny Deutéronomia hoe satria anareo ny naturel aminareo dia niasa foana. Dia zao apetrako ny lalàna fa tsy maintsy miala sasatra ianareo indray mandeha ao anatin'ny herinandro. Ka ny fialan-tsasatrareo dia manomboka zoma amin'ny 5 sasany hariva mandra tonga ny sabotsy amin'ny 5 sasany hariva eo. Satria nareo dia sitraponareo dia niasa foana. Tena apetraka Andriamanitra amin'izay le lalàna zay tsy naturel amin'ny olombelona, zay natao ankatoavana. Azonareo ve le izy? Zay le olombelona tsy naturel amin'ny olombelona. Ny ijery namany dia napetraka ny lalàna, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy naturel zany. Tsy naturel amin'ny olombelona ny vavaka amin'Andriamanitra, dia napetraka ny lalàna. Aza manana Andriamanin-kafa ianao. Fa Jehovahandriamanitra irery ihany ny ankofanao ary izy irery ihany notompoinao.
didy voalohany indrindra zay raha tsy diso aho napetraka ny lalàna satria tsy naturel zay rehetra tsy naturel aza mitsiritra ina naturel n'olombelona tsy ritra dia napetraka ny lalàna asa fa reny rehetra reny zay milana fankatoavana mankatò ny tena problematika goavana indrindra dia zao tafiditra ny filazantsara fa nyraisin'ny olona tahaka ny nouvelle loi lalàna vaovao zany hoe le fomba fanatanterahana azy dia mitovy amin'ilay taloha ihany azonareo ve le izy azonareo ve zany zavatra zany zany hoe le fomba taloha zany dia zao ity le zavatra tsy haiko ny manao an'ity tsy tiako ty fankatoaviko ty satria ahitako fahasoavana le fomba fiteny zany zay ampiasaiko zay satria ahitako fitahina satria ahitako lalam-pahombiazana tsy naturel amin'ny olombelona mafoy dia tsy maintsy mivoy mafy dia mafy mihitsiny ny paster sy ny mpitondra fivavahana kasika ny ampafolo-karena kasika ny zavatra maro isan-karazany fa jerenao ny baiboly eo amin'ny asan'ny apôstôly fa tsisy olona pakatò zany tao satria tsisy lalàna mipetraka tao hoe ny volanareo tsy maintsy aterinareo tongotry ny apôstôly ary nisy mpankatò anankiray amin'izay tao za zany iresaka aminao androany ny danger amin'ny fankatoavana hafahafa be zany toriteny zany fa ny nampianarina anay hatramin'izay dia mila mankatò pastera atao mampianatra zavatra hafahafa hoe danger indray ny fankatoavana fa nisy olona tao anatin'ilay tontolo izay nisy ny apôstôly tsisy fankatoavana mihitsy tao anatin'le izy mba vakio ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny manomboka ny tantara-piaina n'ireo mpianatra ireo fa tsisy baiko mihitsy ny nanyray ara-tao hoe ianareo mila tonga eto amin'ny fialofan'ny Solomon na ampianarina raha vao tsy ampianarinareo very any amin'ny elo raha vao tsy tongonareo fitahany devoly idirany devoly ny fiainanareo ny fiarahana amin'ny Kristy Jesosy raha lasenabavy tsy resaka didy amandalana ary tsy resaka fampitahorana sy fanambatambazana telo zavatra nambarako taminao efatra tsy didy amandalana tsy fampitahorana tsy fanambatambazana fa rehefa reo efatra ireo no miasa sy toriana ao am-piangonana fankatoavana ny miasa ao ary ny fankatoavana dia tsy naturel dia misy virjina 5 adala be dehibe ao anatin'ilay izy mahitsy be rehefa miresaka izay ho avy eo anatrehan'ny tompo ndray andro any dia ilaza hoe zegny efa nina sosotra zegny naharitra zegny ny afo mihitsy zay mba tianao balina tahaka ny afo zay reo amin'izay le fankatoavana ny totò raha lasanabavy tsy hoe mampitahantsika amin'ny totò akory ataoko tsika mihitsy le izy fa sao dia misy marary fo kely any anaty any mantsiny hoe zay foana ny asimy pastera fa ataoko mihitsy hoe tsika ny totò raha lasanabavy tsy naturel amin'ny totò ny mandeha tongodro fa tongotra efatra naturel aminy fa rehefa tambazanao totò menao mofo izy na menao hena zay le atao hoe mena miraviravy ataonao ohatr'izao mahavita hitsanganako mihitsy ty ozy totò hitsanganako vonina ny fibaikoana alika tsisy resaka hoe intelligent le alika na inona fa mandeha par instinct fotsiny ny alika misy zavatra anazarana azy fotsiny hoe rehefa ohatra hoe ataonao hoe coucher izy dia menao zavatra izy aveo dia nidika n'le coucher aminy mahazo zavatra tsika rehefa aveo zay nidikany aminy dia ataon'le fihetsika dia manomboka manao analizy izy hoe rehefa mipetraka ohatr'izao zany dia mahazo zavatra dia ohatra indray taony lapaty dia indray izy fa manolotra ina indray ary ndika zany daony lapaty zany mahazo sakafo indray aveo ohatr'izao zany fanen'le izy dia zao ny atao dia atao le izy sa tsy naturel aminy zany tsy anomeme anao ny tanany fotsiny amin'izao zany izy fa misy andrasany ao ambadika le izy fa ny olombelona mandeha ho azy tsy hoe rehefa merabara lasitraka dia manantena zavatra izy paster fa naturel amin'ny raha lasitraka ny meraba azonao le izy donc tsy fankatoavany tsy obéissance fa fiainana azonao fiainana fa tsy fankatoavana misy ambadika dia verina kely amin'ilay nambarako teo hoe ny problema indrindra ao anatin'ny olona izay manompo an'Andriamanitra problema na fototra moa zany le izy na tonga le izy fa zay ny nampianarina dia iezantsika fotsiny le izy amboarina ty ambadika fa tsisy hifanomezantsiny zany fa samy manome zay nomen'ny tompo azy ihany koa sy izay takany arakarak'izay mifandeha ny olana indrindra dia zao
ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra zany lasa ny fototra tao anatin'izay fakatoavana izay satria izay no niaina ny zanak'Israely fahiny dia izay ihany koa no verset be dia be izay asesiky ny olona mpitory-teny ankehitriny asesika be dia be dia jereo fa raha vao miresaka fakatoavana ianao dia tsy maintsy ho any amin'ny testamenta taloha eno ngizy izay zavatra jereo ngizy izay zavatra resako anao zay manomboko zao hoe raha miaisy makatoa ianao dia inana vokatsoa ao amin'ny testamenta taloha zay makatoavy testamenta taloha daholo vao miresaka obéissance zavatra tsy naturel am'le inona am'le olona izay nateraky ny olona nateraky ny sitrapon'ny nofo nateraky ny sitrapon'ny ra zay mifandehany rehefa tafiditra ty amin'ny testamenta vaovao ny olona noho ny am'le tarazo ny testamenta taloha dia manontany amin'izay ny olona zay zany ny taloha inona ndray ny vaovao inona ny ankatoavina vaovao inona ny tanterahana vaovao inona ny sitrapon'i Jesosy vaovao dia le sitrapon'i Jesosy vaovao zavatra marina zavatra tonga dia mipetraka mazava tsara araka le resako foana eto fa ny olona tsy te hiain'ny fanahy zany fa ny tian'ny olona enona dia zao aiza ny lalana makany an-danitra isoranay ny zavatra inona ny sitrapon'Andriamanitra ho ataonay zany ampafolo-karena sa tsy ampafolo-karena pastera tonga dia lazao zay tena izy pastera rehefa miresaka dia ohatry miazoazo se ohatry tsy fantatra mihitsy ny alafin hoe tena ho aiza ahoana le izy zipo sa pataloha hitanao zavatra mazava ohatr'izany dia tavin'ny olona zipo sa pataloha dia azo antoka izy rehefa mizipo lava be tonga dia zao le lalan'ny lanitra zao dia azo antoka izy rehefa miteny mahitsy tsara rehefa miaraba tonga dia tahiny Jesosy zay zany le fanaovana anazy ok ina le formule maraina vavaka atoandro vavaka hariva vavaka ay dia amin'izay mahazo sao amin'izay ohatr'izao amin'izay ohatr'izao testamenta fomba fiaina ny fanekena taloha zany rehefa miditra tao fanekena vaovao tena mafinaritra be mihitsy ny zavatra zay fanambarana nomen'Andriamanitra ny Jaona apôstôly fa tsy any amin'ny Jaona toko faraky amin'ny roapolo izy mitantara an'le izy fa any amin'ny Jaona toko voalohany izy dia fa mampiditra amin'izay ny amin'ilay atao hoe olona vaovao ao amin'ny Kristy ny amin'ilay ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fadimy andininy fafito ambin'ny folo raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy mbola mandeha lavitra kokoa ary izy ao amin'ilay fanambarana hoe zavaboary vaovao nouvelle créature izy dia efa lasa ny zavatra taloha ina ndika le efa lasa ny zavatra taloha efa lasa ilay olona taloha toetsika nyresaka an'le hoe fa tsiketraka izay fa na dia mialevona isan'andro ary ny toetra ivelany ndika le hoe toetra ivelany dia olonay taloha olonay taloha miavao isan'andro araka ny fomba mpanahy kosa ny olonay vaovao rehefa misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy io lay tsy nateraky ny nofo na ny sitrapon'ny olona na ny sitrapon'ny ra fa nateraka Andriamanitra za te hilaza aminao mity androandroany ity tsy possible ho an'ny olombelona manao ny sitrapon'Andriamanitra vesatra mavesatra be zany araka le ohatra zay nylasaiko anao teo kasika le virgine dimy adala miaritra nge le virgine dimy adala araka ny teneniko anao teo fa mba nentin'isy fakapanato ao nisy tovolahy-bogosy vitsivitsy ndao mandeva papakatra ina ny andrasanareo aiza koa nisy fampakaram-bady amin'ny 12 alina dia mbola tsy tonga ihany fa niara-niaritra tamin'le virgine dimy endry teo izy dimy miravavy samy mirehetra ihany koa solika tamin'izany ko tsy fantatra tsy hay le iziko samy mivavaka fa kay le virgine dimy adala nateraka ny nofo sitrapon'ny olona sitrapon'ny ra fa lay virgine dimy endry nateraka Andriamanitra io no mandova fiainana fa le anankiray na dia niary tsara verina miresaka na dia mankatò ary zany te hilaza aminao fa misy surprise ratsy any rehefa tonga ny fotoana izay hialan'ny zanak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao hoe fa isy tantara be dia be mihitsy ohatra n'le olona izay nataon'i Jesosy hoe ataokaviako ianareo osy rehetrarehetra ataokavanako ianareo ondry rehetrarehetra dia ozy izy le osy hoe fa maninona zay no lazainao fa osy ozy izy Jesosy nilaza ninana gadra tsy ovanginareo sosisa rehetrarehetra fa ho avy ihany koa zany fotoana andro zany
dia ilaza le ao amin'ny ankavia hoe fa zay nge Mankatò e. Azonao ve le resaka teneniko? Zay nge Mankatò, zay tsy nijangajanga, zay tsy nangalatra, zay tsy namaky trano, zay ary nanao asa soa, zay nanao fanampiana amin'ny fiangonana, zay nivavaka, zay nilanja baiboly, zay nanao an'izao, zay nanao an'izao. Zany inge nambaran'i Jesosy e, imbe dehibe izy nilazan'izany e, ary tsy ketraka mamerina an'izany aminao fandrao misy amintsika. Mbola tsy naheno ny asan'i Kristy tao am-pony zay namadika azy ho zanak'Andriamanitra marina, fa tsy olona Mankatò fotsiny irery ihany an'izay voasoratra. Tantaran'olona efa maro no fampiresahako taminao, fa tsy nandray ny fahateram-baovao fa Mankatò. Efa nitantara ny resaka Martin Luther, efa nitantara ny resaka Antoine le Grand. Mankatò daholo nge zany raha lasiana bavy eo. Mankatò daholo zany. Tsisy fotoana, tsisy hafa ny vanim-potoana misy ankehitriny hoe fa malaza ratsy hoe tena tsy asiantsika resaka be fa tonga dia hoe paster ino moa mopera sy masera ohatra zao misy any ohatra zao, fa tamin'izany fotoana andra tena mba madio ny fon'ny olona, tena mba ao amin'ny Kristy mihitsy, tsy eo amin'ny Kristy moa zany fa tena mba marina mihitsy ny tany amin'ny conscience ny tany, tena te hanompo an'Andriamanitra, fa tsy nahita an'i Jesosy Kristy izy. Za te hiresaka aminao androany ary te hizara aminao fa ny olon'i Kristy tsy Mankatò fa olona miaina, satria ny tao anatiny novain'Andriamanitra. Osy Paoly resaka amin'ny boky Romanina 7 hoe zaho ozy izy nge mpampianatra ny soratra masina io e, zaho ozy izy nge teo ambany elatra Gamaliely, za nge ozy izy tena Israely pur sang e, za avy amin'ny fokony Benjamina. Raha resaka lalàna zany tsisy ninambaranao amiko zany, haiko daholo reo. Ninambaranao, ninatenenao, haiko daholo, vitako daholo, fa tonga teo amin'ny didy anankiray amin'izay le olona Mankatò, aza mitsiriritra. Fa tena tsy hitan'i Paoly zay natao. Miezaka, inona no ataoko? Ahoana ny fomba anaovako azy? Tsy mety le any anaty. Atao amiko ny faniriana. Sanginana tanteraka ny tsy ato. Ahoana ary zany? Indrisy olo mahantra. Zany rehefa Mankatò fotsiny ny olona. Tsy nandray an'le nouvelle nature, lay toetra vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia araka lazaiko anao, ohatran'le Tôtô te azo mofo fotsiny, dia mitsangana mandritra fotoana vitsivitsy. Tapitra amin'izay ny volonté an'i Tôtô, reraka iziko. Reraka izy. Ny ozapehany tsy natao hitsangana zany ny ozapehany. Marary be ny ozatra ozy izy. Tena enjana be. Okizay, lao midina amin'izay amin'ny manaraka indray. Rehefa tonga indray ny fanambatambazana manaraka dia anao. Satria tsy naturel amin'izany. Fa rehefa ny olona ny naturel amin'ny Kristy, natao hiaina ny tenin'Andriamanitra amin'izay izy. Za te hizara aminao amin'ity androandroany ity. Fa matoa Jesosy milaza hoe mora ny ziokako ary maivana ny entako. Tena mora ny ziokany, tena maivana ny entany. Fa ny problema, nateraka ny nofo ianao, sitrapon'ny olona, sa ny sitrapon'ny ra, sa nateraka Andriamanitra. Fa raha nateraka Andriamanitra ianao, mora ny ziokany, maivana ny entany. Raha tsy nateraka Andriamanitra ianao, mavesatra, sarotra amin'ny mankany an-danitra, tsy moramora. Misy ese hiditra amin'ny vavadiety ianareo, zay ny nampatonga ny tenin'Andriamanitra ny lazan'izany. Mora ny fiarahana amin'Andriamanitra rehefa nateraka indray marintsika misy asan'i Kristy ao am-potsika sy ao anatitsika. Fa sarotra ny fiarahana amin'Andriamanitra, ary le sarotra zay ny atao hoe Mankatò, sarotra fa ankatoavina, sarotra fa hiezana. Fa ny olona amin'ny Kristy miaina an'le izy. Na dia sarotra tahaka n'inona ary zavatra zay hiainan'ny Paoly, miaina an'le izy. Tsy mora nge zany. Verevitra zay fa tsy mamoy fo, tsy fankatoavana nge zany raha lasy anabavy. Fa asan'Andriamanitra ao am-pon'ny Paoly, tsy fankatoavana nge zany. Potraka izay nefa tsy nafoy. Isan'andro izy mbola mihevitra ny amin'ny fiangonana, manana ampony amin'ny fiangonana. Za dia samy joro vavolombelona, fa zahay dia manana ampony amin'ny fiangonana, tsisy fiandrasana ninina ao anatinay ao.
satria naturel aminay zany zavatra zany. Amen. Raha ohatra ka ny naturel aminao mbola mijangajanga, mila mandiny tena. Raha ny naturel aminao mbola anao tao foana, ka verset biblika no mampatahotra anao, mbola tsy any amin'ny tokony ho izy zany, fa mitovy ihany ny vokatra. Ka aloha tonga dia samy manao zay tiany. Zay le nyteneniko indray mandeha le hoe efa tomotra ny fotoana, zay maloto ao ka mbola ialoto ihany, fa le maloto mantsy mba miezaky ny anadiodio tena, mba miezaky manambomboatra tena. Fa zay masina ozy ny ten'Andriamanitra, ao ka mbola iamasina ihany. Ary le olona masina rehefa maheno an'izany tsy vesatra ho azy zany, fa eno ny fanahany mihitsy ny hoe lay Jesosy miasa tao anatiko mihitsy mampatonga mampandroso ao anatin'izany. Raha tsy naturel aminao ny firesahana amin'Andriamanitra, fa tena ezaka be ho anao no mivavaka, tena ozy pastery mila mivavaka nge. Ozy izy ty verset nambaran'i Jesosy ty lioka toko faraky amby roapolo, tsy mety eo ny raha tsy mivavaka mandraka ariva ka tsy reraka nye. Mbola tsy naturel zany, mbola tsy olona vaovao zany, mbola le olona taloha ihany. Le olona taloha tsika nge normal be fiainantsika ka mivavaka. Zay taloha ny antony ivavahanay a, mampalahelo anay ninonay. Rola zay zanany mantsiny de zay kamo mivavaka, no tsy afeninanareo kamo zay andeha ho any. Fa raha vao mitady tsy andeha zay de manao mampalahelo neny. Nareo zany manao zay mampalahelo any, tomany zany neny. Zay ny ataony. Zay le teneniko anay, misy menace na misy fanambatambazana ao anatin'le izy. De lasa zay la teneniko zany ray ataotsika hivavaka mampalahelo neny. De lasa zay mivavaka. Tonga any nefa milalao tôbila kely fotsiny ny atao rara. Satria tsy naturel. Azonao ve ilay izy? Fa obéissance, fakatoavana. Fa manino manjary ny tomaniny eny? Fakatoavana. Fa manino manjary tsy mahazo fitahiana? Fakatoavana. Fa manino manjary sao de voakapoka? Misy olona nge raha vao miraty alahady zany raha teo miborosina ny lohany na miraty sabotsy anankiray, efa malina be mihitsy, malina be. Ary raha misy manjo azy ao anatin'ny herinandro iny, tena ty le tsy hovavaka tamin'ny lahady, efa nampoiziko, fa nampoiziko mihitsy. Fa ny olona naturel ho aminy zany, ny tsy mandeha ndray ary ny tsy naturel ho aminy, tena tsy alaise, tsy mety amiko zao. Azonao ve zany zavatra zany? Tsy mankatò zany olona zany ny anarany, fa miaina ny anarany zany olona zany, fiainana ho azy zany. Fa tsy fiainana raha ohatra ka rehefa eo pastera na eo raha lasitraka na eo raha lamanatso de ataonao evangelika radio anao. Fa raha vao tsy eo reo tonga de avadika eo aizaliana, tonga de le ardosy metaly. Reny any tena tiako. Tsy naturel zany. Ny fiainatsika zay tian'Andriamanitra iainatsika de fiainan'olona nateraka Andriamanitra. Ary mila izana toetra zany efa nanao an'izay opération zay tao anatiko ve Kristy, ka nanova ny filinako, nanova ny fitiavako. Le araka le resako taminao, naturel amin'olombelona nge mikarakara n'io tranony io, mamikotra amin'io tranony io. Any andafy any nisy olona ny any moa zany azo atao mariazy daholo zay hita rehetrarehetra, na ty kopty ary azo atao mazaha nambady an'ity kopty. Fa any andafy misy olona manambady ny tranony vita soratra ara-dalàna, fa i madama dia io ny vadiny. Iza natao anaran'le trano? Rakoto François, zay zany tao eo. Any andafy misy olona manambady alika, misy olona manambady biby, manambady saka. Inona ny antony? Diso fanantenana loatra tamin'olombelona izy. Ny azo mba tena ny tanterala izy tsy mila lehilahy tsony. De saka sy totony nalainao vady. Fa le resako taminao efa nouvelle nature mihitsy zany hoe ty fananako, fa tsy eo amin'io ny foko. Gazany ezana, gazany baiko, gazany didy, gazany lalàna. Nga ianao mahita atao anatin'ity baiboly ty hoe aza tiany tranonao ianao. Nga ianao mahita atao anatin'ity baiboly ty tsy maintsy mifady haniny ianao. Amin'ny tababolana misy vavaka tendrombohitra, tsisy an'izany ato.
fa natiorany anatin'le hoe zako tena teanararoatra mihitsy an'izany opportunité zany tsy haiko fa ny atao anatiko mihitsy maniry an'izany fa veriko eto le resaka ny fankatoavana dia misy fitaka ao ambadika any anatinao tsy manana faniriana anakaiky an'Andriamanitra ary anatinao tsy manana faniriana anana firaisana amin'Andriamanitra fa noho ny amin'ny fanambarana sy noho ny amin'ny fampitahorana dia lasa ianao manao an'ilay izy dia voafitaka amin'izay ny sainao hoe je suis sur la bonne voie ao amin'ny lalana tena izy aho ity satria enjehako daholo ty karazana zavatra rehetrarehetra ity arako daholo ty karazana émission rehetra ity ty hira rehetrarehetra evangelika voavoaka rehetra ity haiko daholo fantatro daholo haiko daholo ny tononkira na hiry ino io na hiry ino ny fankatoavana dia mamitaka satria maninona tsy manova tsy niova ny natiorale olona le totao tsy olombelona mandrakizay na mpanaovinao akanjo ary izy ndao mba mpanaovina t-shirt kely ty totao ty asiana pantoufla asiana kaskety misy sarisarina alefan'olona zay ty zavatra tena izy le izy fa misy totao mandeha trottinette zay le izy tsy mandeha miazakazaka ntsony izy fa trottinette ny tengenany dia mamoy izy fa gaga mihitsy ianao mahita le izy hoe tena enjany zany fa lasa olombelona ve izy ny dikan'izay hoe satria izy mitaingina trottinette ohatry ny olona dia nampanaovindrareo akanjo ohatry ny olona dia olombelona ve izy tsy isy fitahanao amin'izany totao nga totao zay ny fantatry ny bloky raha lasa anabavy mahay miteny fa rehefa mahay miteny ve izy dia lasa olombelona izy ny dikan'izay bloky foana izy na mamaly zay rehetrarehetra teneninao ary izy hoe roviany Jesosy no avy tena tsy fantatro zay zany ny avaliny dia teny venao tena lasa olombelona mihitsy ty bloky ty hatramin'ny fiaviany Jesosy ary ainy ny fomba famaly azy mety mahay verset biblika ihany koa izy miorena mandrakariva fakatiava tahaka fifankatiava ampiralahy dia teny venao tena lasa olombelona tena converti le bloky ihany izy nateraka ny nofo sy ny raha ihany izy fa tsy niovany ao anatiny fa mankatò fotsiny izy an'izay baikoan'ny tompony azy tsy naturel aminy zany fa zavatra namboarina zavatra forcena lavage de cerveau izy ny fomba filaza azy dinio tsara mihitsy ny fiainantsika eto ambonin'ny tantsika mbola manana opportunité fafana mandinika olom-baovao amin'ny Kristy vea mitepo izy ty foko ty tsika fampiresaka fahalemena be deabe ny fahalemena tsy midika mihitsy ny hoe tsy an Jesosy ianao fa fonao mitepo mamaritra hoe anizy ianao azonao fandehazany zavatra zany io no miteny ary io tsy mba mandaingany ty ivelany azo ampandaingana amin'ny endrikendrika maro isan-karazany amin'ny fomba fanao maro isan-karazany ianao rehefa midera mety tena afaka manao le tena ohatran'izany ohatra le fanaovana azy mihitsy zany mihitsy ny fanaovana azy alleluia tsara Jesosy rehefa miteny zany tsy atao le Jesosy fa tonga dia Jesosy tsara Jesosy miaraka fandresen-dahatra faratampony azo amboarina fa ny naturel ao anatinao tsy azo fitapitahany zany ny afatritsika amin'ity androandroany ity pakatò sa olona velona ao amin'ny Kristy fa raha olona velona ao amin'ny Kristy ianao ny fonao mitepo ary raha mandeha any amin'ny lalana tsy tokony ho izy ianao tsy mety aminao any tsy mety aminao any fa tsy mila tsakaina an'izany ianao hoe raha lahandao mody ao amin'ny dada ndao izy miverin-dalana izy tsisy miverin-dalana zany tsy maintsy tafody ao an-trano foana rehefa tena ao ny trano marina fa matoa ny verin-dalana matoa ny verina ary hitanao le fomba fiteny anankiray le tenin'Andriamanitra milaza anankiray hoe ny kisovavy efa ny sasa mialatsiny amin'ny vavy rehetrarehetra ny kisovavy efa ny sasa no verina anaty fotaka indray ary tia indray ho an'ny lehilahy fa tsy ho an'ny rahalahy ary ny alika lahy zany mihitsy ny fiteniny azy ny ambozy izy miverina amin'ny lohany indray ho an'izay vehivavy zany ho an'izay lehilahy ny kisoana dia diovinao ary madio tsara izy eo lany ny savoninao adiny roa ianao nanasa azy teo gropako ohatran'inona tena sasana daholo hatrany ankitrokely ny sokirina atao madio tsara manitra tsara laninao teo ny ranomanitra lafidy
zay endry tsara am'izay aza manao maloto tsony amin'ny manaraka aza manota intsony mantsy zavatra raison'ny olona matetika fa afa re olona ny olona amin'ny kristy ny olona amin'ny kristy tsy mila zany tenena zany aza manota tsony zany mbola mila tenenany zany ianao tsy amin'ny kristy ianao ny olona amin'ny kristy ny dirany tao rehefa areti-po azy tsy haiko nareo raha mba marary fo rehefa mandeha amin'ny fahotana sy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa za zany tsy mety amiko zany rehefa tsy mivavaka marary ny any anatiko any tsy naturel amiko ny tsy mivavaka ny saiko fotsiny ny ariko dindra indray rehefa manao beloza mody fanina fotsiny any io ka any io fa ny ao anaty ao tena ianao tsy alaise tsy mety zany fiainako zany zay le ira hoe lay rivotry iainako ny teninao tompo ny anina ho aian'io ny teninao tompo zany haniny zany nge naturel fihinanana an'izany de verina am'le resaka teo avy ny diovinao raha matokosoa fa ny ataon'iny vovoakeo aiza misy fotaka any ny tena fiainako any forsenao fotsiny izy tsinona isasa sy andro le alika ihany koa ny alika tena manana fahazarana tena mahavariana fa io nao omenao sakafo faran'izay tsara ary andramo ange zany raha manana toto ianao vokiso mortadelle vokiso pain tsy fantatro rehetrarehetra le fihinanareo le sakafo matsiro rehetra da avoay ny tokotany iny ny ataon'iny voalohany tady toto namany amofomofona ny derierany toto namany mitady fako itsongoloka ny anaty fako any zay ny naturel aminy le maloto foana azonao zany fa sendra mba karakarainao fotsiny izy zay ny atao hoe mankatò zany ny problème any zanak'Israely isaky mihetsika vily foana satria manino tsy naturel amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ary zay ny problème any lalàna zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra milaza any am-bokin'ny Romanina any zay tsy vita lalàna ozy izy satria ny nofo no nalemy azy de vita n'Andriamanitra tamin'ny andefasany zanany zay tsy vita lalàna napetraka lalàna fa tsy vita lalàna no nahatonga andraha olombelona ho tsara fa tsara ivelany avy izy rehetrarehetra any ka nisy fotoan'Andriamanitra tena ny teny mihitsy za makaleo amin'ny fofona zay aterinareo ty masosotra mampaloiloy ny fanenony ny lokanganareo satria ny Israely de nyteny Jehova teo ambony fideran'ny Israely lasa izy rehetrarehetra angony daholo angony ny fitaovana mozika rehetra navoaka kosa salamo miterazy amin'ny valitoryfolo miterazy amin'ny anjomaro miterazy am'zao miterazy am'zao namboary ny Israely daholo fiderana mafinaritra rehetra vo maika koa moa navoaka ny tantarany Josoa rehefa niodidina ny tanàna ny zanak'Israely rava ny rindriny nony amin'iny nony amin'ny fiderana lasa izy rehetrarehetra fa zay Andriamanitra ny teny makaleo ale izy satria manina ny fonareo tsy ty fireneny ty manaja molony fa ny fony lavitra ho Jehova ka dia fona ny fivavahany reto amiko raha vo tsy nateraka indray ianao raha vo tsy nandalo ny fahaterahana ho zanak'Andriamanitra ianao raha tsy olona vaovao ao amin'ny Kristy ianao tonga de malahelo amilaza fona ny fivavahantsika fa rehefa nateraka indray ao amin'ny Kristy tsika de tsy pakatò intsony fa mpiaina am'izay ary rehefa miaina tsisy olona zany raha lasa nabavika miaina de hoe tena sahirana be olona marary sahirana miaina fa fiaina zany miaina zany zavatra mahafinaritra zany mahafinaritra ery zany velona naturel zany ianao ry tsy tadidinao koa hoe impiry ny aina zay ianao nandritra n'izay fotoana zay zany koa ve de ho isaina satria manino naturel aminao le izy de tahak'izay ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra rehetra naturel aminao le izy miresaka tsika fifankatiavana naturel amintsika le izy miresaka tsika fifampaherezana naturel amintsika le izy satria sika tsy nateraka ny nofo ny sitrapon'ny olona sitrapon'ny raha fa nateraka Andriamanitra zay ny tenena Paoly deny ho any momba ny tenanareo izaho toetra ho any tenanareo tsereo raha mitoetra ho any tsy fantatrareo fa momba ny tenanareo fa ao anatinareo ange zany Jesosy zany mampanaturel an'izany rehefa velona ao anatiko Jesosy meko vany izy meko sakafo ny fiainam-panahiky io zay le resaka resantsika teo 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 zay le resaka re
mangetaheta ho aminy ako normal be tatiny ao aminy tonga ao aminy aho dia miresaka ozy izy lahira anankiray zay hoe manatona anao atsy ahoana moa tia ao ilaza fa tiako ianao zay fotsiny tsy manana angatahana aminao a da anao le tsy naturel mivavaka dia hoe ka tsy hitako tsony zay angatahana tsinako vo hoe ndao ifampivavaka dia efa zao ny sujet de prière ko eto ambavaka raha nabava ny tokantranoko tena mikorotana be raha vao tapitra izy sujet de prière tsy hita tsony zay ambara satria tsy naturel le fiarahana amin'Andriamanitra fa nambomboarina vo rahainao ve ny afatra androany aza miaina fiainan'ny Israely teo ambany lalàna fa katoavana fa miara miaina amin'ny Kristy Jesosy naturel fiainana ka na mivoaka ianao na miditra na tsisy manara-maso ary ianao na tsisy pino ary manodidina anao hoe ary ianao hitako tamin'ny vidéo amin'ny paster Tova ianao ohatran'izao tena ianao ny anatinao hoe za mihitsy tsy teanao an'izany za mihitsy tsy teanao an'le izy na tsisy mijery ary ianao za mihitsy ny teanao an'le izy za matehana soa azy na tsisy mijery ary fa mibaiko rehetrarehetra men Jesosy eo angera manao raha manao soa ianao aza atao hita ny tananao kavanana zay ataon'ny tananao kavy reny angera lasa nabavy ho an'le olona nateraky ny rasy ny sitrapon'ny olona sy ny sitrapon'ny nofo so heverinareo ary fa inona fa ho an'ny zanak'Andriamanitra zany mandeha ho azy zany amena averiko eto tsy esahany zany misakafo ny miezaka zay ny averiko foana ny sakafo ny mila ezahany ny vokatra voaka ho azy voaka ho azy daholo afaka isika amin'ity androany ity mba hitsangantsika dia hiresaka amin'ny tompo samy mba manambara mety apahany 2 minitra atao anatin'izay afatra izay ihany ny anjaranao mety 10 minitra mety fehezateny ray mety teny tokana fa eninao mihitsy hoe zay tena nkasihan'ny tompo amanokana da hiresaka aminy raha tsy manana antoka ianao ny amin'ny maha-olom-baovao aminao miresa manokana amin'ny tompo aza mitady ankatohany tsy ankatohany roa fa miresa amin'ny Jesosy za Jesosy tena tiako hoeny ny asanao anepoko any tena te atsapa ny asanao raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo